mitantara eto amin'ny Record FM. Record FM manolotra anao izao. Nofy ratsy. Nosoratany Yary Nofy. Armampionina, Erlanto, Nirina, Arliva, Ponina, Sinez no anome aina ny tantara. Mandray feo sy manatontosa Dezy. Nofy ratsy. Manaraha mora fotsiny ngiara tsy dia apokako amin'ity bastiny loha. Fa ataonao iny dokotera ratsy ny vadiny. Maninona nifatorany ambony seza eo kory zareo? Amin'izay mbola tapenana be koa ny vavany. Aza be fanontaniana sy mitabataba eo e. Tsy aferan'lahy zany. Ao, atoloro mora ty aoriana ty koa ny tanana ho fatorana. Zay. Ay endriany giako. Fa ahoana zao e aretsiko fatorana ny tongotra. Maneke mora fotsiny raha tsy teo faty alohan'ny fotoana. Ay. Ary mandolia amin'izay. Fa ataonao inona ho azy zahay raha ingia aloha dia tsy misy lako angia mihitsy fa vomanga matsatso e. Tsy fahaizany ngia mipetraka no mantonga anaka eto. Ty tsy kilokilo loatrako. I dokotera Rado indray natosiky ny vitan-dratsiny ary tsy mba nisy famakafakana akory. Fa ity fifity ny tena hiatrika fitsarana androany. Mbola manana resaka olazaina nga dokotera zany. Aleo ary aloha vahana kely nitapibavanao e. Efa nambaranao teo aloha daholo aloha fa ndeha ny zavatra rehetra fa avelao zay andeha. Oneranay daholo anie ny fahadisoanay rehetra. Onerana? Mirediredy. Amin'ny fomba ahoana no anoneranao ny ratrapoko? Ary amin'ny fomba ahoana koa no anoneranao ny ranomasony sy ahako ny alina mangina? Amin'ny fomba ahoana no anoneranao ny lasa namela olatra tsy haiko sy anato am-poko? Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fomba ahoana? Tena mifona rery se raha ny fahatezerako nampiariko velesiko ny vodi-basy ny lohanao fa satria moa sambotra bony sika samy voafitaka vesiko ny tanako ary eo tampenana amin'izay ty vavy fa inona mihitsy ny tadiavinao ranga ty na olazaiko aza tsy ananany nga e ary manginy nga ka raha volange mba manana tahiry any azo menanao lelika lahy ty inona lahy inona no anompahanao sy andakanao amin'izany tsy azoko mihitsy fa everiny lafa olinona ly ty no ilan'izay vola kely lahy fitsarana ly ty no ilaiko fitsarana tsy miangatra fitsarana tsy voavidim-bola fitsarana ny rary ny fovoatsindrona ary efa vita ny didy fa ny fampiarana ny sisa ka rehefa tsy handefa anay ary ianao dia mba alefaso io vehivavy be voka io ho faty ampatorana araka amin'io nge ny zaza tsy manantsiny eny ho alefantsika tokoa io fa laminy ngia tonga dia alefa any ambondrombe ary aleo fatorana koa mivavany ngia fa be resaka loatra ao anomboka ny opération sika indramiko kely ny fitaovanao dokotera somary mikarokaroka kely ny kitaponao miala tsindrindra reto no ilaiko trousse de dissection nalainy dia eo ataon'inony ary reny mivandravandra fotsiny sisa azonay telo atao fa vaty
mifatotra ilan'epitra ny vavy. Ny ranomasony fifino mikorina manenika ny tavany ka mararaka ny tratrany. Mimana tsara ianao ry fifia. Anomboka hiantra ny sazy. Melohan'ny raketan'izy ity anefa dia aleo rapetraka tsara ny règle de jeu. Tsy tiako ny mamitapitaka sahala amin'itony mena rano tony a. Tena nitriariny tamin'ilay fitaovam-pandidiana ny tavan'ilay vehivavy. Tsy vanina sy. Mbola santatram-bava rano iny fa ny manetsa be mbola ho avy e. Ady ho endrika eo ihany ny fitaovana entinao mamitaka ny taranaka Adamo. Ka zao noho izy a. Raha ny kajy nataoko dia tokony ho teraka afaka tapa-bolana eo ianao madama. Sa tsy zany? Tsy androko zany fa anio ny fotoana. Raha vavy ny zaza ao kibonao dia vonoiko avy hatrany. Tarana boanjo foto bonebe. Tsy no nataony reny ihany ve moa no ataony. Ary ho faty daholo sika avy eo. Raha lahy kosa io dia ho tsimbiniko ny ainao dokotera Rado a. Satria mila pitaizany zaza. Mila pitaizany zanako e. Tsy mila anestezia fa tonga dia tairina manta amin'izao. Fa ino ty ataony? Tatany ny kanjon'ilay vehivavy. Andriamanitro, tonga dia didiny manta koa mikibon'ilay vehivavy. Mikibo velona fotsiny ilay ramatoa. Ny ranomasony amin'izany mijoa ihany. Andray. Marary ve? Marary be? Sahala amin'izany no farariako raha ny fitahanao. Manaitaina mihitsy eo. Sahala amin'izany ihany koa no fanaintainako tamin'ilay ora nandaozanao ahy iny e. Raha ray izany Andriamanitro. Mikorina sy mitete amin'ny fiainy. Inona reny ataoko hoe? Raso. Ohatra ny takatro ihany izany tady mamatitra ny tongotro izany. Raso hoe. Aleo voako moramora raha mety. Ary mandeha raha be loatra izy izany a. Manelingelina amin'ny asa. Boka aloha favana. Ity no mosoarana mafako ny ranomasoko ny kirina avy eo am-poko. Dia mafana ny raha miboika avy aminao izy izao. Hitanao ty? Ohatra totorana sady. Za koa mba atorana ohatran'izao tamin'ny vao nahitanao e. Kely sisy e. Tena voavaty. Dia inona reno atao hoe? Ny tanako nefa mbola mifatotra aty vo. Io fefity. Zare anakely fotsiny sisa dia vita. Zay. Laha kely ty dokotera. Ohatra ary maninona ianao tsy mba mitodika aty? Tsy te hijery ny zanako ao angahy ianao? Ohatra ny zanako mantsy. Arabaina aloha tsy maty fo amanaina. Avitra ianao. Tena aleo raha mitsangana dia dakako anio zay. Ary hay tafatsangana tato raha ngaty. Fa mitetika iny anao iny. Ela zany voaloha-paty. Tena niraisiny le basy. Dia inona atao hoe? Atao veloma ny tany e. Resaka momba an'izay hevitry ny nofy aloha dia tsy haiko loatra e. Fa ny antony mampanofy ny olona dia mety izy telo amiko dia inona avy izany ry mino miankina amin'izao ritazanana azy ihany ka. Na eo amin'ny lafin'ny siansa, na amin'ny lafin'ny mahamalagasy, na ny lafin'ny mahakristianina. Azafady aloha somary andrehatra sigara kely ohatry no lalina izany fanazavana izany ka sao dia tsy takatroko. Azafady raha tsy zakanao ny fofotsigarako e. Aleo andehandeha ty lavidavitra ty. Toy izy ny fanazavanao ary. Raha eo amin'ny lafin'ny ara-tsiantifika ny jerena dia manofo ny olona ray rehefa mieritreritra zavatra be loatra. Miraikitra ao an-tsaina iny ka azo ny nofo rehefa matory izy. Dia inona aminao ny eritreretako izany zavatra tsy izany ka?
Amin'izay nge tena intelo miverina be zao le izy asa mety indray mandeha ianao no manofy dia tsy afaka atao an-tsainao le nofy ratsy dia miverina foana. Tena tsy maharesy lahatra zany ry mino mba voakely aloha irido io fa tena tsy mivoaka mihitsy fofitsigaranao ka azafady. Tsisy faty fa za miala tsiny malagasy kosa mino fa rehefa matory ny olona dia miala amin'ny vatany ny ambiroa ny dia vitan'io ambiroa io mandritra n'ireny fotoany ireny no miseho amin'ny alalan'ny nofy. dia makaizaka sady manao inona dia tsy fantatra aloha rehefa ririnina kosa ny andro mamirifiry sy lava ny alina dia torimaso ny olona lasa lavitra dia lavitra ny dia ny ambiroa be koa ny nofy noho izany izay mahatonga an'ilay hoe nofy ririnina arono eo amin'ny lafiny hoe mahakristianina mba ahoana ka za hainao ihany fa tsy dia mpamaky baiboly loatrako. Ny kristianina dia mino fa misy hevina ny nofy ary mazana dia fampahafantarana no avy avy amin'Andriamanitra izany. Maro ny olona niaran'izany ohatran'ry Jakoba, ry Josefa, ry Faraona sy ny sisa ohatry ny ity farany ity ny maharesy lahatra ka so dia mitetiky ny anangana fiangonana vaovao indray ary toko ty dia hoe tamina ny toko ve aza raisinao hoany any ohatr'izany le izy ry mino ianao ve tsy mahatsapa teo amin'ny fiainanao hoe misy tranga naseho efa hitanao izany fa tsy fantatrao hoe taizana taizaka ny efa nisy tokoa aloha ka amiko tsy misy tranga mitovy eo anaty fotoana mitovy izany efa nambara tamintsika tao anaty nofo ireny tranga ireny tena manary mino fa tena iseho nofo ratsy koa nofo ririnina ny ianao rado aza nge mbola ny andafy fa iza malala rehefa nota isika raha tonge tsy misy fifandraisana aminy intsony ndray ny aza reny maty tsy mba nanatrika amin'ny fandevenana akory iziko mety mbola izy taona maromaro ny fianarana misy mandondona aloha izany fa mba jereo varavarana misokatra ny ongo dia zay fa misy inaly aleo hoe jereko any mino rado toy rado fa ahoana rado toky aise aty tsy tadidiny mintsony ary se eo dia ilozana ny bikabika eo fotsiny na ny arahapako aza tsy nyvaliny akory rado azafady fa tena tsy tadidy tokoa mandrosoa ianao oviana ny tonga eny tokoa oviny sy ny tonga ry rado efa ely nitady an'izay foana izay koa moa ny ovady resiko na manomino izao no nilaza tamiko fa mifanerasera matetika ononareo dia anontany any mombamomba an'izay mihitsy izao no nahatongavako tatiako kanjo zay tato mihitsy fa nga vita sady ho fianaranao ino natsahatra nelanelany nataoko ampy ny diplôma ao mpandidy fa ahoana kosa ry sery rado ka rehefa maty ane papa dia tsy araka mamantsony ny fitantanana ny orinasa dia voaterinody ahy fa zay kosa aloha rytoko dia tena manao folentika fa ahoana adiady kely ireny ve lesy dia nanapahany ny fifandraisana tamintsika zao seto sako diavatra izany na ny mahita aza tena mifona lesy avy alao ny taloha ho lasy tsy manao folentika izany ny fifandraisana fotsiny notrany tsisy ka zahay koa nge tany amin'ny fandevenana ndranyse fa iseny tsy hitanay ngamba mety hoe ny afina tsisy an'izany asako vao naharay ny vaovao ratsy dia nanapa-kevitra nijanona tamin'ny fianarana ny andro ny farany tao am-pianarana kosa vonody andany saram-pianamanidina ohatrinny eo aminareoko ka inona ary tsy ho aroso andrado aloha eny tokoa mamaika ihany ka fa saikinareo amin'ny sabotsy hikorana kely tsika amin'izay miresaka tsara dia tena ho jerem-potsiny ve zany se ka ho azy ao fa tsy maninona fa zarako ary ty androany ity mba tonga dia hanomezaka anareo an'ity karatra fanasana amin'ny mariaziko ity
nataoko tampotampoka ilay izy fa tsy hita be ny any e nambady se nambady amin'ny fifi zany fifi izako iantony ho fatiako ka fa hoana zay reto amin'ny sabotsy hariva raisiketonareo dia lasitsika telo mety ok ary atovy reto inona ary ty mihafahavy ty fa ngahy lary toky tsy manao an'ity mafanafana ty tsony manao ve moa tsy manao ihany fa ahoana indray sa matahotra amin'ino za nga mandrara azy amin'izany zay tiany ihany io sao dia hosorana karazany hafa ary ay zary le sy lahy taloha re taloha lesy zany rato zao efa tsy haiko tsony fa misy inony ny tena marina raha dia sahirana be zay ka zange miantoka ny lany rehetra eto androany fa tsy nareny ve mialatsiny amin'ny lahy aloha rato aleo aty amin'ny sakafo mahavoaka ianao mahatrapatratra tsy dia tiako loatra le anaitrany'le biby efa niko nampatorianao anatikeo zay ny tena marina azo lava e azoko tsara mihitsy fa inona ary ny olan'lahy lazao manantona raha mila fitsaboana fa tsy maninona e zay vitako dia ataoko misy namako afaka anampy an'lahy koa ny toe-pahasalaman'ny posina ange ny tena efa mila mpidirana hopitaly ny vatsym-pianarako no mba miantoka ny fiainanay dia zay vatsikely alefa ndray aman-dreny toky fa ngamo tsy efa vita ny fianaran'lahy ka dia inona ny olana efa tena vita tokoa loha fa ny diplôma mitafitafy fa niasa mpandroaka fako tia-karaha mahatsaka-rano mihitsy andrandray sitranay nefa tsy havela amin'ino ve letsy fa tsy momba ny fitantanana moa no ny anaran'lahy io ary vitako hatramin'ny farany mihitsy mbola miampy fiofananaraka asa maro be aza ingy tsy tian'ny orinasa fa tsy ampitra ke fa hony inona zao mampioe anao amin'izany ka nareo nge izany tokony hanao arozazy mazotola izy tsy azoko mihitsy ny tiany lahatongavana rado zao hoe te hifototra bebe kokoa amin'ny fitsaboana nanaovako fianarana tsy vitako anefa izany raha sady hitantana orinasa ka omeko tantana lany ny orinasa navelam-papa raha voniny lahy mazava ho azy izany mihitsy ange ny tena ny tadiavako an'lahy mafy mila olona mahatoky masabary maitiko toza lesy zany rato tonga dia ketiko avy hatrany raiky zany asandrato amin'izay ary mivery ao lanona ny reny ry toky tena fisaka mihitsy azy zany ka neny mino mikiraro avoditrongotra efa 5 centimetatra mbola mitsinjatsinjaka mandeha ohatr'ireny inyreny anyko ka mba manaroroatra kely ry toky eny sady oatra ny ela tsy niona tamin'ireo namantsika taloha nge dia mba hainao ihany marina tsy tena reraka zany ohatrany hoe mifoto mihitsy ny kibon-drandroko ka tonga dia mitsory ianao raha visaka ary aleo karakaraiko ny sakafo fa nga mbola nahandro sakafo tsika za mbola foko be mihitsy aizany dia andro fotsy eo ry mino taitra ianao ro alina dia mikarokaroko hanina ny vavononoko aleo andro paty any sady za mbola nonako ndao ary aloha ifanampy vetivety ndao mihitsy ka fa maninona tokoa tokony toatra ny hafahafa izany tany amin'ny mariazy marina tsy nivery mivadin-drado mpiavinavina mihitsy ianao tsy hanao an'izany izy ohatry ny tsotra eny ange raha ny fijeriko azy iny ie tena tsotra be mihitsy izy azy efa be voka be iny mbola mandindiny araka taminay teo ihany afo toky ny any mino kosy mba nisy zavatra nampiasa ny saiko fotsiny eto ty amin'izay ho paty eo arotsaka oka aloha fa mbola tsy mangotraka ny rano fa inona indray mampiasa ny sainao tao amin'ny mariazy ny olona tao
sao dia mba nahita kanga tsara soratra tao ary ianao ka mitetiky ny anary akoho mavin-drazana. Aza te medaladala eo Romino a. Ka inona fotsiny ary? Tsisy an'izany e. Za tsy te hiteny fotsiny fa hatramin'ny rabantsika andrady mivady avy tao am-piangonana dia tena tsy haiko mihitsy izay nahazo anao. Nandongonongo izany fotsiny. Toa tsy hitanao akory hoe miaraka tsika. Naleoko nanala azy niaraka tamin'ny ankizy. Efa mety kosa amin'izay ve ty e? Zareo fa efa mivadibadika be Romina. Mety ho farotsay amin'izay e. Fa zao tokoa nge Romina e. Rehefa nandray tanana azy mivaditsika dia niverina ny fitadidiako fa tena iando iny mihitsy le fifi hitako tamin'ny nofo eny e. Ve izany resaka nofo tsisy dikan'izany ahy. Tsisy dikany ahoana Romino a, satria ianao tsy nanonofy azy dia ohatrany ataonao ohatr'izany le izy. Za zay nisafon'ny tanana mangatsika andrafasy fiatesana tamin'ireny alindreny zao mba ahoana ka vao manomboka ange ny nofoko dia te hitsoaka fa tsy afaka e. Ohatrany hoe zanako ny voafaty hoetiny vonona, ohatrany nilanja ny samboray ngamba neta mavesatra mialohan-doako rehefa taitra tamin'ny torimaso koa. Adino ihany izany e. Aza miasa saina amin'izany. Ho lasa dala amin'izany toky ange e. Marina e. Ary mesotra aloha hikarokaroana an'ity dia atoloha rety ireo saosy ireo azafady. Ka satrika tokoa nge Romino anadino azy e. Nefa ohatra mipotra tsikelikely tia ny fahataterahany. Ka ino io a, ohatrany misy mpandahatra mitsangana tsirairay izany ny domo. Tsy hidrivotra kely tsisy andrasana dia tapotra irodana izy menakavy. Mipotra tampoka rado dia anambady vehivavy efa bevoka. Ary io vehivavy mihitsy le endrika hitako nge Romino e. Si, enao tsitsy. Andraso aloha dia ohatrany hoe mitsoka makany andrefana ny rivotra, tangorona ny rahona, mitselatselatra ny any tapoka avoana, midobodoboka ny an'ilay raha mitony kely sekondra vitsivitsy ny rivotra dia ny oram-baratra sisa mipoizina. Ianao nefa amin'izany tsy amanelo, tsy amitsaroto, tsy trano fialofana, tsy lava-bato isotriana, farahery dia afanganana ny dia nefa hoaizaka. Aza miasa saina amin'izany ho a. Tsika samy teo fa hiarondro ny vadin-drato fa tsy izany fifi izany. To tsy misy fi mihitsy ny anarana voatonona na teny amin'ny firaisana natao amin'ny fiangonana. Tsy misy ny antso azy an'izany koa nareo havana nareo namana. Mieritreritra ao manery ianao ino an'izay sary foroniny sainao. Ary azafady aloha ianao andoharako an'ity sakafo ity ka. Efa vonona ity sady maika atory ihany koa. Reraka be nge ho aza e. Ao ary engany ka ho zany tokoa re Romina. Mandro ay vela ihany mandro lesy vahinona ary te ohatrany tsiritsirika ity fotsiny manao ana lesy raha toky. Salamaka. Sao mba manelingely lalalo efa nametrapetraka fotsiny asisa dia ody amin'izayko dia mipetrapetra aloha e. Dia ahoana fandeha aty lesy milamina tsara daholo ka zao miasa sabotsy zaoko. Fa ahoana tokoa lesy misy olana nga zao le tsy rado ny olana ave moa tsy isy foana ezahana lamina fotsiny. Misy ireo tambaritra tsy maintsy atao dia toka azy ireo lesy dia mandamindamina nikajy amin'izay no niakarako andrany sabotsy zao dia ahoana nefa voalamina tsara. Za zao mba saika hitsiditsidika ny orinasa fotsiny ko gaga raha nylazaina hoe ato ala efa tsara daholo ireo ka nidy an'ity ordinateur ty sisa dia vita ka tsy aleo zany miaraka mandeha kely aloha aleo fa ateriko ela mety mihitsy zany ka raso adray aiza moa no nasiako ny lakile teo teto ka andoary dia manahoana zao tokantrano zao le tsy rado ao e milamina tsara azafady letsy mba tazomiko le tiako tapo ty sarotrarotra idina ihany mantsy ty varavarany tiako zay ka misaotra betsaka fa tandremy tokoa aloha adino lany fivoriana isa telo volana
tokony amelabelarana ny fandehan'ny asa amin'ireo mpiaramimbonantoka tsy adiniko iny ka efa izarany taratasy fiantsona amin'ny herinandro eo ny an'lahy mihitsy no alefako aloha le sy mety sy ho afaka fa dia efa eo ela sy olo tenako za so dia mba tsy mety le tsy zany rato elangy ny tompony 5,7 action amin'ny orinasy dia elandray ve ny tsy eo ohatrany tsy mety ka amin'ny fotoana tokony aterahan'ny vadiko ane io tsy afaka hanome toky an'lahy mihitsy mba ataovy eo izay mety eny ary iando aza zao efa mianta ratsy erika tsy mivoe varavarana io fa aleo aloha hiditra dia voaika avana anatiny alahy aleo ary fa ho ito ihany letsy fa inona daholo letsy reto fitaovana ato anaty fiaran'lahy reto termosy lamba lovia ohatra mba avadikely ao ariana marina lesy ireo raha maneriny tongotra lahy asafady tsy manina ka manomanomana ihanyko hiatafika ange zay io ay ary ohatry mangamanga dolo ngely ty izy zany fa nga esy bandy kely efa azo antoka efa nanao aikoana izay madama moa zany ay dinona moa zany fa tsy nireny ny sisa no iraninanao mory azafady ero mino mba homeko kely ty sireo ohatra ny tsy dia ampisiry zany lokanao zany ko ty ary sotra fa ianao ateneniko foana tsy asa saina be amin'izany ka matahotra nge ary mino marina ka ny sainao ihany no mamisavy anaoko ny zaza nge na lahy na vavy tsy misy akoatran'izay tsy ampilazany zany fa marina ny nofinao na hoe mety ho tanteraka eny marina zany ka nefa na izany aza ohatra ny tiako ampahafantarina andrady ihany nofoko eo ry mino ka tantarao azy ary maninona moa nefa ohatra ny tsy ho saha zany ako fa ahoana ka ohatra zany any ange ny nampiady anay talohan'ny anaran'ny tany andafy mbola tsy nitantarain'ny toko tamiko tokoa nge zany adinareo zany zao tokony ho volana vitsivitsy talohan'ny andehanany angamba hitako nampiaraka ny olo tiny ny fanena tamiko zao mihitsy ny tantaraiko azy dia za ndray ny lazain'le sipany fa hoe mampiady azy ireo fotsiny ko dia nareo ro lahandray ny ady teneny ihany tia nge teneninao hoe no fotsiny no fotsiny nefa ny fandraisany azy mety hoe fomba kolaka ilazako ny zavatra hitako dia maninona moa mino raha ianao ve mitoejaza ka misy milaza amiko fa tsy zany rainjanako ao dia mba ahoany zany tia so dia mba hanimba ny asako ka zay angamba voalozany anjoantsika fa tsy hitako indray raha zaniko ka maninona nefa raha hoe ianao no miresaka aminy ka lazo azy ny olako tsy miditra amin'izany koa sarotoky tena mba marina ka ianao nefa zao no mety enony kokoko ary raha misy zay matezitra azy dia mba tsy voakitika ny asa ka tsy hanao an'izany aka miala tsiny tena marina eny aoko zao ary lany agnanoko iridantsika aloha oay misy vonididiko ankeo dia aleo alaiko fa sady akarano koa brigadier inspecteur efa voarainy lehibe ny taratasy fakana congé ay fa zany mbola sahirana aleo nga ambyzoma ianao vo mandeha tsy manino zany inspecteur fa misaotra-betsaka tena efa nisy nandro inisako an'izany ka izara moa azan lahatra misy tentative d'enlèvement fa mba velomy kely ny fandraisam-peo amin'ny efitra fanaovana famitoranao mandrosoa ty ary ianao andre matotoky izay moa le izy teo eny tompoko petrahinao misaotra inspecteur ka tantarao tsara amin'izay aro dia ahoana re zany no hanomboako azy so dia fokasiara kely aloha ianao eo mandraisa mety tokoa zany misaotra tompoko dia ahoana re zany
atomboy amin'ny hoe sahirana be ny saiko hoe sahirana be ny saiko inspektera. fa misy inona mahafantatra fa isy akakery ny dokotera Rado mivady. iza moa i docteur Rado? Izy le actionnaire majoritaire amin'ny orinasa tataniko. Izy mihitsy moa zany nametraka amin'ny toerana io eny tompoko. Dokotera sady mpandraraha mpanefoefo zany aza tena akafizin'ny mpanao kidnapina mihitsy. Tsy dia zany loatra aloha raha ny fahalalako azy. Fa ahoana? Tsy dia fakanakery ny akanatambo loatra fa famonoana tsotrozoko. Alifaty zany? Izay mihitsy inspektera. Fantatrao zany reo mikasa akazy akeriny reo? Tsy tompoko. Misy olona manana lonilony manokana amin'ny dokotera ary ve? Ny amin'izay indray aloha tsy dia misy raha ny fahalalako fa zany hoe ny vadiny no manana lasa tsy dia mazavazava loatra. Fa mifanerasera matetika angaha ianao sy madame io? Tsy inspektera. Ka ahoana no alalanao an'izany Ka zangy nisy nakakery niaraka tamin'izy ireo fa angaha efa misy mitanany misy izy ireo zany voafikasana fotsiny no matso ho ianao tamin'ny voalohany. Eny vao fikasana fotsiny ny an'ilay olon-dratsy. Ka nisy nakakery niaraka tamin'izy ireo ahoana indray ianao? Ka tamin'ny alalan'ny nofy ange no nahalalako an'izany rehetrarehetra zany inspektera. Resaka nofy ve nanadalanao tena olona tsisy ilana azy. Ka intelo be zao nge niverina le nofiko inspektera. Na intelo na impolo na injato aza rehefa nofy dia nofy rangatia tsy manam-potoan'olona nina aminao zay. Lasa ianao mandeha any inspektera. Ny tena marina raha misetoky dia any amin'ny mpitsabo saina ianao ny tokony handeha fa tsy aty amin'ny pôlisy. Mazava? Tokia fa maninona ianao tsy maninona ka sady misefisefy be ianao no mikofokofoka beko. na nofindray ary mino Tokia aza mieritreritra n'izany tsono ianao tena ho lasa dala amin'izany ange ianao ty aizako efa mahita an'izay makany amin'ny pôlisy mihitsy mba tsy nidiny olona tany azy ianao. Mino tsy tia eritreritra n'izany ange aho fa ohatry ny tonga ho azy le izy. Dia ahoana indray ara ny nofinao ka nitovy tamin'ireo teo aloha ihany ko fa zany hoe somary nisy fotoana kely aloha fotsiny aloha Nisy fotoana kely aloha ahoana fotsiny ahoana hitako ny fotoana nahatongavako teo amin'ilay toerana ka. Toerana inona indray zao zany? dia tsy fantatro ro mino fa manjavozavo be ihany le izy Ary miendrika ilay olon-dratsy tadidinao amin'izay? Tena tsy tadidiko aloha Nofy ohatran'ny nofy rehetra resy zany ianao ka. Dia tsy fantatro ro mino tena tsy maintsy resahako amin'ny radio ihany io nofy io ro mino ka izay alehany ihany rangaha dia alehany Zay ataonao ka maninona moa raha hoe miaraka makantsika Rapitso Ariva ka. Rapitso Ariva? Eno Eny ary Rapitso Ariva zany ary matory amin'izay fa mbola alina be nge zao Avyo. Fa inona no ataonao aty? Ery zany madama ary tsy misy arahaba tsy misy fanatsafana fa tonga dia barainga avy hatrany kosa ve? Zao hitanao salamatsara zao fa inona ho any ataonao aty? Mitady anao Maninona? Saingy za ty no to ohatrany tsy hampandrosonao akory. Ka mandroso ary ianao dia mipetra dia eto izay teninao angakaingana koa anao fa efa ho avy eo izay mivadiko ka. Ohatra ko maninona moa raha ho avy eo izy? Andray mitady azy koa ny sao dia mba mikasa ny anakorotana ny tokantranoko ary ianao ty tsy fantatro tsotra ny teniko aminao tapitra ny fotoana nanjakanao samyreriny tao anatin'ny tontolony akinafinafina tonga ny fotoana tsy maintsy poirany marina rehetra asa ny marina inona hony?
mandeha any ianao mandeha any fa to mandany ny androko fotsiny eto e tsia tsy ravina tsy hetsika eto a raha tsy ny sitrapoko ay ka tena tsy andeha ianao zany eny etsoko vonjeo eto ane ianao e lazaiko fa mpangalatra ato ianao fa taovy mandeha ana ho a ianao mandeha any efa mailo am'izany ahy e hitanao ty to basy basy tsy retsaiky ty kakeo manandrama mika kely eo fotsiny ratsy ny bala no entefany amin'ny tapikandronao a ary manomboka eto dia manaraha fotsiny zay lazaiko na mitsakany tsy maranitra ianao madama ka sady maratra no mahita loza iando a aiza ianao e ay vendry atao ambany ato ihany a dia tsy mamaly misy atsona tena visaka zany akika eo arina ary tia mahavarinanao eo ambaravarakely eo sa misy matezitra anao indray no mahatonga anao tsy mitery tsy mivolana io iando fa iza namatitra anao tahaka an'izao za ihany dokotera fa izy lahy fa maninona ny lany vadiko no atao lahatahaka an'izao ny resaka nyzany aminao mihitsy no natongavako dia hitondra an'io madama io hitondra an'io madama io vadiko ange io eny sao dia vera lafa anaiky mora fotsiny amin'izany ary inona ny laloha tatazo moramora ihany ianao dokotera tena maranitra raha angaty izany no tsy taitra koatra izy ny ala tamin'ile nataoko tao raha zay ianao aleo mifandraraha fotsiny tsy mifandraraha amin'ny olon-dratsy zany kay nyjivalana tampoka tamin'ny latabatra ny lalako moramora ihany ho ahy ianao ary tsy te hikitika na dia singa ambolo ray aminao fotsiny aza ififino no ilaiko ififi izy fa io vadinao io e ka tsy fifi zany fa iando e so mba disadresa ary ianao ty dokotera maro aneny zavatra mbola tsy fantatrao e ary dia ilazan'izany no antony nandrasako anao raha tsy izany dia efa nadio ny rano ny tana fa namantana tany foana tao avandra ririnina teto ianao ve alala ny vadika mihoatra n'izay tsy tokony raha olona mba mpamakafaka sy mandinika tsara ianao vao manao zavatra ankevitry ny manambany ange zany teniny lahy zany ina ary lehilahy tatazy tena tsy naposiko no nandraisany an'le vazy teo tena vonolohako ary aleo amin'izay aloha arahareo tokototaiko amin'ity seza hazo ty ty apetrao moramora ny seza iny dokotera ary atao ambony ny tanana ary tena jola mitambasy mihitsy ka ile tiako efa ny teny fa tsy tehikasika ianao akory anao nefa moa kily biby ihany ka anao ny ianao resahana eo maso mivadiny zany resaka zany za kosa aromino izay indrindra nge ny tena hitondrako anao any fa ahoana ka nareo mba manao resa-behivavy any dia zahay manao resa-delako maninona nefa raha natsona tany ampiasana tany izy dia tany ny resahana ka raha milaza izy fa tsy afaka fa hoe makanesa ty-antrano zisika dia ahoana natao sady tiako atao resaka tsotsotra fotsiny no ilazako azy tandre marso ianao indray ny sisika eo rehefa tsy miraharaha izy eny tonga tsika itsy ny tranony zareo aiza io ka io trano somary mitokana kely tsy misy tamboho io tsy misy ninina io ve fa tsy io ve nitondroko aminao eo ka ao very toko mba azo atokisana tsy azo atokisana ahoana ary mino ka ny fandrimpalemana ka tsy retiny dalo ange mipanefefa oatra ndry rado reny hita mino
iry amin'ny farany amboniny misy mahitany manodidina rehetra dia aory zareo matory. Misy varavarana ny varatra ao fa tsy hitatsika. Raha misy fahavalo miditra ao antsinanana dia hivoaka vano ny zareo. Avaty kosa raha mifanolotra amin'izany. dia iaina ao anaty tebiteby ohatran'izany foana izany mandavan-taona. Mandra-pahateraka iandrano ny zareo maoka. Efa navita vilahany amandrem-bero ambotra timano zareo zao. Izay tokoa mba ka tsy afaka mifaka. Io mba tsindrio kely hoe isaon'ireo ry mino. Tao tsy misy mamaly nefa na aty atokotany aza misy maheno ny saona ery. Tsindrio ihany aloha sao dia variana mijery tele eo ry zareo e. Tena tsy misy mamaly. Fa ahoana koa ary zany e. Sa sao dia netsy-jazy ihany. Toka jereo kely etsy amin'ny varavara-pitaratra etsy hoe. Mino avinga ianao e. Fa misy inona e. Jereo fa mikorotana biato. Ny seza mikodia, ny latabatra miongana, ny vazy vaky. Tena tara kelitsika. Ny serisetra tata romino tsy hoaingana mihitsy aloha ny polisy e. Ahoana madama, tantarao kely ny tranga hitanareo? Tsy dia nisy tranga hitanay fa tonga hitsidika ny dokotera mivady izay. Nandonely izay fa tsy nisy namaly nefa ory efa tokony hatongavany aty an-tranony izao. Dia lasa nitsirika tetsy amin'ny varavarakely tetsy mivadiko. Toy ny nahitanay fa nisy erisetra tao an-tranony. Andao hoe za ento amin'izany varavarakely izany? Hitsakaikitsy ange izany e. Antkevitry ny tena nisy erisetra marina tato ary aisa zao izany vadinao izany? Lasa nijerijery any ambadika any izy. Sao dia any hono ny olon-dratsy. Sao dia ity tamin'ny manatiny ity? I dokotera Rado ity. Dokotera Rado? Mino fa misy inona? Ary inona daholo ny ataon'ireo mpitandro filaminana be dia be ireo? Ka ahoany ireo itoky fa ahoana ity izao ka nahita ny korotana tao an-tranonareo dia niveriko eo nisy nakakeriny tatonareo ko. Izay ny netsonay polisy. Ary aiza aloha iantovadiny lahy? Tsy ao izy fa lasa nandeha any ivelany ihany ka. Amin'izao zao ve? Ka maninona ka? Tsy zazakely tsony na iny e. Ka na izany aza le tsy ry Rado tena marina nasaina nandeha fotsiny izy aloha e. Tsy ngeritaona amin'ny fiaonanay voalohany mantsy androany dia niterena nankena kely izy fa izao no manao ny rehetra. Izany nampikorotana ambony ambaniny tao. Tena tsy mahay letsy ka inona foana e. Tolozalona misafosafo loha fotsiny anefa tsy azoko e. Ay mbola ty le mpanofo ty ihany no manadalanay. Mialatsy indrindra dokotera. Izy mivady reto no nampiantso anay fa hoe nisy nakakery noho nareo. Gaga nefa mahitanao tsy maninona izao. Tena mialatsy indrindra re inspektera. Ohatra ny mpirahalahy mihitsy mantsy izay e. Izany mailo azy amin'izay rehetra mety anjoa. Ka mialatsiny amin'ny fihavananareo koa dokotera fa tsy maintsy hoentiko manaraka anay izy sao dia fanodikodinana anay amin'ny zavatra hafa fotsiny mantsy izao. Fona re inspektera. Mialatsiny madama. Alefana ihany izy raha tsy misy tranga hafahafa ao arininy 420 ora. Andao andesa mbola miandro rojoviako e. Ndao ary ndao. Tsara mahay milalao filma tsara ianao dokotera. Raha vao tsy manaraka tsakany sy andavany baikiko teo koa ianao dia nivitaiko avy hatrany ty vehivavy ty. Dia ahoana hozy ianao raha nisy olona nresaka tamiko tao ambadika tao nefa tsy hitanao akory?
tsy nanam-potoana nanaovana an'izany ianao e. Satria nahoany satria efa voakajoko ny fotoana tokony tsy nahitako anao. Tsy mihoatra ny 5 sekondra. Raha nihoatra ny sekondra ray fotsiny ianao dia efa novitaiko avy hatrany ty madamo ty. Ary raha nambarako tamin'ireo mpitandry filaminana fa tazominao ankery ny vadiko. Raha vao nisy fihetsika fahafa fotsiny teo tonga dia natsipoko avy aty amin'ny varavarakely nitoraka tany ambany ty vehivavy be voko ty. Dia ho sahanao? Tena sahako tokoa. Sao atao? Avy ty aty. Avy ty aty. Aha, oka marina oka. Mba mora ampitahorina koa nge zany dokotera zany. Fa dia efa biby mihitsy ve ilay rangahy ty sa mbola olombelona nofo sy raha ihany? Olombelona ihany aye. Olombelona ohatranao ihany. Engeny nataon'ny fifity ihany no nampiva-biby ho ahy. Efa hoe tsy fifi zany io. Sao mba olo-kafa ary ny tadiavin'ny rangahy. Dokotera Rado jamba mahiratra ianao. Maro loatra ireo zavatra mandalo fotsiny eo ambany orinao fa tsy hitany masonao. Zay dia nangano andray izy. Fa ahoana mariny? Are tsy fatorana amin'izay koa ny tanana sy ny tongotra ao dokotera. Maikaika arakara sakafo anareo Dada mbola ho lava ny resaka. Atsorimora fotsiny ny tanany. Sa tianao hotifirina amin'ity basy ty? Fa inona marina ny tena tadiavinao ty a? Ho fantatrao ihany ho azy zany. Mandrasa. Tsara dolo efa vaomako ny sakafo maraina. Lefa midaboro mirena ianao madama ary tsy vahana ny fatorana sy ny tapom-bava. Io ny sakafonao ano? Za tsy hihinana zay ataonao. Mbola tsinoana zany ianao. Atoloromora ary ny tanana fatorana indray. Si miala ianao madama aza terenao anao erisetra re besorano ty miala tsiny. Mbola kapoka vodibasy fotsiny iny. Mbola tsy te-hamono anao ary aleo fatorana amin'isy torana izao. Andraso kely. Andraso. Ovako ianao zao dokotera. Fa ianao ve rangahy ty adala? Vehivavy be vokana eo ve dia velesinao amin'ny vodibasy tahaka an'izany? Ka izay ny tadiaviny ko atao ahoany? Tsy mba ataoko vita moro zao ataonao zao mba marina raha mba fantatrao mantsy dokotera Rado Inona ny tsy fantatro e? Maro ny zavatra tsy fantatrao. Enao ve mihevitra fa io ilay tovovavy tsy mifanonona anarana taminao? Nefa nifampana-tena fa mbola eo nareo any aoriana any? Taona maromaro lasa izay talohany nandehananao nianatra tany ampita. Eny, voavolana vitsy ny sarahana tamin'ny olo tiako no nifanena tamina. Nifankahazo zay ary nifandray tampo mihitsy. Leo mbonana angamba tamin'izay ka tsy tia zava-boribory. Teo mbola tsy vonona hiditra amin'ny fitiavana indray sao ialan-katsy dia ambodekona. Ninitsy ny sikitra n'izay momba azy mihitsy fa aleoko mianka tao anaty finamanana madio fotsiny. Talohan'ny angianao anefa dia nifanakalo-sary nareo. Tery amoron'ny mamamba no nanaovanareo voadiny tsy fanadino. Eny, fa ahoana ny nahafantarany izany rehetra izany? Satria nitantaraina tamiko. Nitantarainy Fifi. Raha izany ange dia iando ihany ny Fifi. Ahoana ary zany ry ando ary iza marina ity lehilahy ty Toy ny makahafo any maty ianao dokotera raha izy no andrasanao amaly an'izany Be resaka ny vehivavy fa rehefa mifidy ny amatotra ny lelana izy na dia ny dinamita eraka izao tontolo izao aza tsy ahasokatra ny vavany. Fa iza marina ianao rangahy ty iza? Ho fantatrao ihany momba zao aloha haniny hanina. Raha mbola tsy telona koa ianao dia etsy amin'izay ho fatorana sady mbola maika. Manahoana tompoko? Saika mba hanatitra sakafo an'Andriamatotoky tompoko. Manahoana ianao madama?
aleo ampanatsoana vetivety izy. Toky manahoana ianao? Manahoana zanga moa hoe aninone natory tsara na dia zatra eo anilanao azako. Io ny sakafonao. Dia aleo resahako le inspekteur mba handefanao ka tsy maninona na handefanao kely azy izy. Oko zao romino tapitra raha ariva nge ny 4 ora ka aleo andrasaka e. Raha sahirana anaty sakafo atandro ahy ianao dia oko amin'izao fa tsy maninona romino anateraka ianao re raha izay no tianao e. Ay fa zao e mba mandehana any amin'ny dokotera Rado mialatsino ahy tena menatra be azy ako. Ieny ary brigadier inspecteur mba jereo kely e tioranga io azafady ary taiza moa ianao io maleriva brigadier? taiza moa fa no tany an-trano natsona tamin'ny finday ianao nefa tsy azo mihitsy omaly nefa nisy intervention zany tena mialatsina inspecteur fa lobaty ny telefonako dia mbola ny sargeny. Tsy tokony hamony finday zany mihitsy ianao na inona antony na inone. Hainao ihany ny asantsika fa antsoin'andro dia andro, antsoin'alina dia alina. Maso congé ianao manomboka raha riva fa afaka manao izay tianao amin'izay. Tena mialatsina inspecteur. Ny amin'ny sisa anao azo atao tsony. Ena inspecteur, ary nanahoana ny intervention? Fausse alerte zany ny zonana an'io ramose io ato zay eny ary inspecteur. Mino tena ohatra nefa nisy nandro enisako an'izany feo zany. Eo inona indray feo an'io brigadier io tena efa nisy fa tsy fantatra hoe taiza ange io indray ianao tena marina zany ry mino aleo ahoriko amin'izay reto raha tsy nanantsony ianao mbola maika ho any amin'ny dokotera Rado aho zaniko. Dia ahoana ry Toky? Tsy nampijaliany zareo zany ianao tato? Nampijaliany zareo ahoana moa ry mino asa zany resahan'ny olona hoe ampijaliana hono ny olona atao amin'ny violonko. Raha mamaly valy aza hono dia dorany eo ambony seza misy herinaratra. Tsy naninona zany zareo ka mipetraka fotsiny nge nataoko tao Toky fa tena tsy hitako mihitsy nge dokotera Rado fa nga tsy natoninao izy anko ny antso aka teo tokotany aho zany ny antso dia ohatrany hoe maneno ao an-tranonao zany finday fa tsisy mandray zany ve tena hafahafa nge zany ry mino kay aza mandona raha nga tya azafady madama ianao koa dia kizitiny irery minoko sika nge no miresaka ety voandalana zay mialatsiny brigadier azafady indrindra ity misy mosoara dia fafaonty manana ihany afa misaotra brigadier fa ahoana ary zany ry mino inona ry Toky tena iny mihitsy le mosoara ary zay koa vao miverina ny fitadidiako fa tena iny brigadier mihitsy le olona Toky io indray ianao zay fihevitra ao ahy tena iny le olon-dratsy zay fotsiny ka mandana ary miverina any amin'ny polisy ao indray dia gadrain'ny olona amin'izay angamba ianao hiverina anao inonany ahy andeha hanentsika n'le rangato raha hiaraka amiko ianao ndao ary io mamelona moto io izy tonga dia sambory rehefa tsy mahatoky ahy ianao dia mijanona ry mino samborina dia atao hony mpangalatra sa mpamoan'olona sa inona asanao aleo arahana fotsiny aloha zay alehany aleo maka taxi taxi mba arao kely nge zafady ny moto menamena iny raikitra ato anaty fitoana antsikako dia ahoana ny atao izy nefa zao afaka manivatsivy ny elakelaky ny fiariny any ahoana ny atao ry mino asanao za nge olona kofe manara-panjaitra fotsiny ka ndao aloha hidina ary laha ny andro rato fotsiny tia ny volanao sofera dia tanao anao ny fameriny fa tsy maninona
tena mbola maika be mantsy zay. Ka mbolo enjehana tongotra tsy afaka mandeha mafy na afaka misisika any ary. Marina ry toko raha vita hiazakazaka eo ka andao moa mandany ianao ka eny ary fa velomy foana ny telefônina so sendra misy ilako anao eny le alory le tala teo dia ahoana natao efa tena sahirana be daso aleo somonako fotsiny iry aloha malaladala kely indray maka taxi dia avy eo arahana indray eo fa tratrako aleo mody tsy mijerijery mihitsy aloha ka izy teo nefa ny dia nanitsy nakato amin'n'ito tanàna kely eto mihitsy ny natazanako azy teo izay rehetra nanontaniana nefa samy milaza fa tsy nahita n'izany no teo manamena nondalo teo izany dolo ary so dia efa mba tena lasa dalamarina ary za ty aleo ranga ho any tsy hitako nga izay tena isako saina amin'izany aleo ranga misotrosotro kely etsy amin'n'itsy baharitsika ny taxinga tsy efa miandro manatitra any an-trano tena hitako tonto be mihitsy zany lohako zany ka tsara dolo ataoko fa mbola anao grève de la faim ihany koa ary nareo afaka miresaka tsara tsika dokotera efa tsy mandehandeha tsony ary aleo va anakely aloha ny fatoram-bavany ty madamy ty sao dia mba manana resaka horesana ihany koa izy ao zay tsy vaniny ianao so eferinao fa ataonay vita mory zao vakanao anay akeriny zao tadidiko daholo ange reny lalana nalay atsika ireny fa ngamo ianao mihevitra no tavavoaka velleto adala tsotra ny anany teniko aminao inony fotoana izao ilazanao ny marina rehetra ary tsy misy afaka ny alalan'izany mihoatra noho ianao ka lazao inona no teneniko tsy manana ninoninona nafenina aminao ay moa tsy manana ninoninona mbara koa zany ianao ka aleo fatorana indray ny vava raha misy no iresaka amiko fa maro ninona foany zany zao tena iando ihany ny fifi na iando na ififi dia samy tsy ilay fitiavana madio ny sokajiana tao am-po avokoa tena diso olona ianao rangatya olo-kafa ny tadiavinao fa tsy nivady dokotera tsy maninona raha manahirana anao ny antsoko azy hoe ififi dia ataoko hoe iando izy fa izy no ilaiko ianao ny diso ny tsy fantatrao ange dia ny hoe natany ampitan-dranomasina za dia ny fanerasera tamin'ny finday foana zay na ny skype mihitsy azy fantatro tsara zany ka mbola ny fanerasera tamin'ny tranokala-mpifandraisana ihany koa nareo da mbola nanafy nanarana nefa fa izy nantsoina hoe juliety dia ianao nantsoina kosa hoe romeo fa ahoana ny nafantarana ho an'izany isan'ireny mpanao piratage informatique ireny nga ianao notantaraina tamiko ho azy any notantarainy fifi ohatra hoe iando mantsy tena tsy azoko zao piarahamonina natao amin'ny tanàna kely antsoina hoe andrano miady zay anakaiky ny andrem-pamaky mino aho fa fantatrao tsara ho tanàna io fantatro tsara
avy any ange iantovadiko e. ka manamy rahavavy izy ireo dia ifanantenana sy ifiononana. Ifanantenana no antsoina hoe ifafa, fa ifiononana kosa no antsoina hoe fifi. Ka ianto ange ka vavitokany, tsy izy mihitsy le fifiresahanao io, marina e. Dokotera, mbola tsy tapitra ane ny fitatarako e. Miangavy anao aheno tsara. Ka toy izo ary e. Any mpiravavy tsy dia mifanafinafina fiontanam-po, vao maika moa fa akambana. Tena miraitsy kombakomba mihitsy ry zareo. Fa zaza tapakandro boka foana tamin'ny kasikasikapoaka nanaovan'izy roa afanakalozony any ambadika any ny akanjony, ka disy foana izay anarana voatonoko, sady mioraka ny hoe kasikaroty ny verina, kasikaroty ny verina. Ny ankizy no miazakazaka manipika poaka, vaky ny gogogogo ny tomanin'ody mihitsy no ny farany, fa tsy nentinanao intsony. Nataon'izy rehetra fimoezana tamin'izany, efa hatramin'izany ianao no nampitomany ary fifi. Dia indray fa mangano andray, dia izay resaka fahazaza ve ny lolony tsy afaka ao mahatonga anao anao an'izao rehetra izao? Tsetsatsetstra tsy atra iny, tadidy sendra ny tamberina. Ndray asabotsy hariva anyfanena tamin'ny tovolahy ray fafa, tovolahy tsotra, fanao resaka madio nefa nambabo azy tanteraka. Zany hafaliany ny tantara azy tamin'ny rahavaviny. Le tovolahy izay tsy misy fantany izay rehetra mombamomba azy, tokana ihany no fantany. Tia izy, ampy azy izay. Tsy andriny ny ampitso ahitana azy indray ery amin'ny arean'ny bus 119 eny Ankatso. Ary zinona moa izay voapaty, raha mihoatra amin'ny alahelony. Fony lasany ampita tany andafiny ndraika ilay silaky ny fanahany, ilay sary sisa noho ny fiiny. Raha vao naneno ilay telefoniny dia neveriny fa ilay malalan'izay tsy fantany akory. To misy tohizana amin'ny tantaranay ange izany resahanao izany e. Eny e, satria enao ane ilay tovolahy io e. Dia aiza ary izao ilay faharesahanao? Indrisy, maty izy raha vao lasa volarina vitsivitsy ianao. Maty ny loza-pifamoivozana teny talatany volonondry. Dia iza zany no nifanerasera tamiko foana? Verangaty, ka ilay kambana tamika ififi. Raha vao maty fafa dia lasa toy ny anara-maneso ilay hoe fiononana. Nanapa-kevitra ny hanovanarana izy, ary ny fanarahana fa tsisy antso azy amin'izany intsony. Ka dia tsy hitako anie izay olana raha zany e. Ny zava-dehibe dia tia izy ary tiako ihany koa. Aleo rangaho dia amin'izay ka efa mitainitainy ery izy no mino any fa mody tsy raika akory izy raha vao tonga any. Oe, nazerako marina ilay veran'olona. Ahoana ary izany? Izy tovolahy kely izao tamy androka an'ireo vera vaky ireo. Tena iny izy iny. Dia andeha andoha vola azy dia olona mpivarotra hoe ny verany vakianao. Tia ny volanao madama, ary le vidin'ny vera ohatrinona ary efa 100 ariary. Mba 900 ariary kosa e. Tsy mety izany ka, 10 ariary ary ety. Nahodinkodin'ilay mpivarotra teo amin'ny firifa ny fanondrony sady ny omena aneso izy. Tsy nanao ohatr'izany anefa izy tao anaty nofy. Zany hoe afaka ny anovany tranga mety iseho azy zany raha tonga ra-potoana. Vao hivoaka ny varavarana zao dia izy zatovy maromaro manadala. Tena nisy tokoa. Dia raha vao mandeha kelikely azy zao dia misy misioka. Nefa iza zao no mety hahafantatra atika. Aleo rangaha mandeha dia hita eo izy amin'izay. Ilay mpamily taxi nahafindra ny ery amin'ny malaladalaka ery ka ny fiaraniko. Aleo mena baiko tanana iandrika dia hiazakazaka
vilitsy amin'ny elakelatranytsy dia misy ankizy mpatsakarano mifanenamiko reny mihodinahitra dia mahita mpifankatia miresaka sy mifamposany dia ireo tokoa. Tsy tapitra ny tantara dokotera nefa manomboka eto ianao dia hiainy fotsiny indray. Aleo anasy ny vadinao ny resaka anjarany indray zao no vahana tampom-bava fa ianao no fatorana. Andraso kely aloha zay. Ka ahoana madama, nda misy izay tsy voambarako aloha. Lainga daholo izany ary na nataoko aza hoe marina aza tsy hitako izay hidiranao amin'izany. Tena tsy misy tokoa ve? Zaniko. Azonao lazaina ny vadinao ary ve hoe iza marina? Aiza ny alalaka anao nga tia? Fisia, tsy fantatrao asa adinao mihitsy ary ny lasatsika. Anokosianao sa nininao nalevina ny fankatiavantsika izay ny ravahanao samy rery. Efa aloha sa resy ny andro toy ny zavina. Zany asambaranao nefa fahiny raha no fihiniko toy izao. Iza koa miaraka amin'ity? Dia mbola sahanao koa ve ny mandora ny tavako kaninona? Malahelo loatra amin'ny toetranao. Ary aloha fatorana ny vavanao. Tsisy fahamarinana azo antenaina avoaka ny vavanao indrisoary fifi. Impirimpiry moa ianao ny teneniko hoe ajanony eo ataonao io fa ny fihetsem-po tsy mba fisangy izany. Ange tsy foinao ny kilalao ratsinao. Andray ny lazainao fa sary-piaro loatra. Ay moa ka efa zavatra hafa ny tena nokatsahanao. Alay mampaty toy ny mpamosavy ianao. Alenao raha maty ny ravavinao satria misy nakanao ny toerany. Alenao raha maty ny ray ny dokotera satria misy nataterahanao ny fikasanao. Ary ninona mety ny sakana an'izany dia tsy maintsy novonoinao. Anisan'izany ny fifankatiavantsika. Tsaronao volana maromaro lasa izay tsy mba afaka atao tsaiko ny iray takarivy. Lehibe ihany koa ty trano ty izany ka nefa ohatrany tsy vita trano farany akory. Mety hoe saika hanaovana trano fandraisana lanonana angambako. Ary ny tompony tongotr'onga mba ny tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy mba mipetraka amin'ny mandinika azy eo fandaniana aloha vao manomboka manao trano. Raha zao paoziny zao hoe dia efa 10 taona no nitsahatra ny asa fanamboarana azy. Laso aleo jerena izay ao anatiny hoe ary misy fiara io. Tena misy olona mipetraka angato zany. Aleo miverina ka nefa aoka aloha tena izy io. Tena le moto menamena misisika eo akaiky ny rindrina io. Lasato zany le brigadier. Aleo rangaha okaroako ato raha sendato fotsiny izy mipetraka fa tsy olon-dratsy akory dia modiako mitapy fotsiny. Mody manao mamy be. Tia izany misy lalatsara lavabe. Io ve tsy efa misy 100 metatra no any? Ary samy tsisy varavarana ange ny lafiny roa dia atao enina fotsiny ary ty. Ry amin'ny farany anatiny ndrika efa somary maizimaizina ihany ka tsy hitako tsarako. Tena varavarana ty. Daso aleo tsy kolovoneto izay ao anatiny ao. Tena io mandehandeha io le rangahy. Izy rery ny hitako. Nefa ohatry ny misy miresaka aminy ange izany.
dinonao iny takarivindro fifi alaka misy 4 febroary tokony ho tamin'ny 5 ora latsaka fefany dia izay ve vao tonga ianao ry fifi nefa tamin'ny roa ange ny fotoana antsika sady inao tsy adiniko e mbola sahirana zany mba famarinao kosa na dia miala tsy nikely fotsiny aza dia tsy ataonao ka ianao nefa taiza tsy tao an-tranonao ihany tsy hitako izay olana raha na amin'ny 2 na amin'ny 3 na amin'ny 5 ihany tonga inona ny olana amin'izany ka raha nylaza ianao hoe amin'ny 5 vao tonga dia mba naonao zavatra fa tsy laha ny andro ny voretaka teto fotsiny ary avitaiza ianao mentsaka be ty tsy avitaiza fa vo andeha io andeha hivoaka any angasika mety zany ka azafady za no andeha fa tsy hitsika izany zarery mazava fifia mba anarany kosa ve andro mifankaty androany dia andeha ho aiza indray ary ianao maninona tsy miaraka amiko ka misy alehako e ho any amin'ny rado por fifia efa fantatro hatramin'ny elany fampirafesanao ahy nefa tsy niteny satria mbola tianao saingy izany tsy tianao tsony mazava ny olona oatra ny rado reny ny mahavelolahy fa tsy brigadier kely oatranao io ary nilaza izany aminao mihitsy ny antony mbola nakanesako aty ay moa ka ny ianao ny tonga aloha aoka izay ny amintsika zay fa inona ny tsy nentina ataoko izay taona maro ny arahan'izay ve dia ho avalona ho tantara sisa fahadisoanao aloha dia tsy nisy izany leo anao dia izay raha izay taona ny arahana fa hafiry mpivady apapolo taona ny vadinitsika fa rehefa tonga ny ora fisarahana samy barakay ary leo andeha makanao saint valentin zay ay fifia ary ny zanantsika ao kibonao mba ahoana kibo mbola tsy ampiray volana io akory apitika dia vita rangatia so ianao mitetiky ny amatotra amin'io tsy ahita akory ary ahoana ny fitsarany rado raha fatany izany dokotera nge izy aferako izany fa tsy anao veloma ianao oay dia niterena ianao nikarakaraingana ny mariazinareo tsy mba hitanareo ilay maso roa mangano ano manara-maso anareo teny ananinanina teny tena fangolika ny vehivavy dokotera zany dokotera raha tsy ny vadiny aleo enona tsara ihany zany ny zava-marina rehetra dokotera saingy asa rajamba ny fitiavana marina ianao na hatrany am-boalohany no ninikipy ka tsy nety ny hiratra intsony tena vao vitaka tanteraka ianao ohatra ihany koa tsenan'izay koba manafy tangeny rano maloto manafy tsingala jony manafy pitana izy io tena hitany tsikily teto marina na ny mitampoka koa ty telefoniko tiako aleo mandositra ka amjanona ty firiko avy atrano raha mbola mandingana eo tena tratra lava loatra koa le lala tsarako tsy misy aza tao fa dia manangatanana zany ko ay le malaza ho mpanofo ty manatona moramora fotsiny tena mahery aloha elahy tena manaika mora fotsiny ngiara tsy tiapokako amin'ity basty miloha fa ataonao iny dokotera ratsy ny vadiny maninona nifatorany ambony seza akory zareo amin'izay mbola tampenana be koa ny vavana aza be fanontaniana sy mitabataba eo tsy aferan'lahy zany ao atoloro mora ty aoriana ty koa ny tanana ho fatorana zay ay endriany ngiako fa ahoana zao aretsiko fatorana ny tongotra maneke mora fotsiny raha tsy teo faty alohan'ny fotoana ay ary mandolia am'izay fa ataonao inona ho azy zay raha inga aloha dia tsy misy lako angia mihitsy fa vomanga matsatso tsy fahaizany nga mipetraka ny mantonga anaka eto ty
tia tsy kilokilo loatrako i dokotera Rado indray natosiky ny vitan-dratsiny ary tsy mba nisy famakafakana akory fa ity fifity ny tena hiatrika fitsarana androany. Mbola manana resaka olazaina nga dokotera zany? Aleo ary alovahana kely ny tapibavanao e. Efa nambaranao teo aloha daholo aloha fa ndeha ny zavatra rehetra fa avelao zay andeha oneranay daholo anie ny fahadisoanay rehetra. Onerana? Mirediredy. Amin'ny fomba ahoana no anoneranao ny ratrapoko? Ary amin'ny fomba ahoana koa no anoneranao ny ranomasony fiahako ny alina mangina? Amin'ny fomba ahoana no anoneranao ny lasa namela olatra tsy haiko sy anato am-poko? Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fomba ahoana? Tena mifona rersea. Raha ny fahatezerako nampiariko velesiko ny vodibasy ny lohanao fa satria moa sambotra bony sika samy voafitaka vesiko ny tanako ary eo tampenana amin'izay ty vavy fa inona mihitsy ny tadiavinao rangaty na olazaiko aza tsy ananany nga ary manginy nga ka volange mba manana tahiry any azo menanao delika lahy ty inona lahy inona no anompahanao sy andakanao amin'izany tsy azoko mihitsy mba heveriny lafa olinona ly ty no ilan'izay vola kely lahy fitsarana ly ty no ilaiko fitsarana tsy miangatra fitsarana tsy voavidim-bola fitsarana ny rary ny fovoatsindrona ary efa vita ny didy fa ny fampiarana ny sisa ka rehefa tsy andefa anay ary ianao dia mba alefaso io vehivavy be voky io ho faty ampatorana araka amin'io nge ny zaza tsy manantsiny eny ho alefantsika tokoa io fa laminy nga tonga dia alefa any ambondrombe ary alefa torana koa mivavany nga fa be resaka loatra ao anomboka ny opération sika indramiko kely ny fitaovanao dokotera somary mikarokaroka kely ny kitapinao miala tsy indrindra reto no ilaiko trousse de dissection nalainy dia eo ataon'inony ary reny mivandravandra fotsiny sisa azonay telo atao fa vatotra ilanepitra ny vavy ny ranomasony fifino mikorina manenika ny tavany mararaka ny tratrany mimanatsara ianao ry fifia anomboka hiantra ny sazy melohan'ny raketan'izy ity anefa dia aleo rapetraka tsara ny règle de jeu tsy tiako ny mamitapitaka sahala mitony mena rano tony tena nitriariny tamin'ilay fitaovam-pandidiana ny tavan'ilay vehivavy tsy vanona mbola santatram-bava rano iny fa ny manetsa be mbola ho avy ady ho endrika eo ihany ny fitaovana entinao mamitaka ny taranaka adamo ka zao noho izy raha ny kajy nataoko dia tokony ho teraka afaka tapa-bolana eo ianao madamo satsy zany tsy androko zany fa anio ny fotoana raha vavo ny zaza ao kibonao dia vonoky avy hatrany tarana boanjo foto bonebe tsy no nataony reny ihany ve moa no ho ataony ary ho faty daholo sika avy eo raha lahy kosa io dia ho tsimbiniko ny ainao dokotera Rado satria mila pitaizany zaza mila pitaizany zanako tsy mila anestesia fa tonga dia tairina manta amin'izao fa inona dia ataony tatany kanjon'ilay vehivavy Andriamanitro tonga dia didiny manta koa mikibon'ilay vehivavy mikepy velona fotsiny ilay ramatoa ny ranomasony amin'izany mijo ihany andray marary ve marary be sahala amin'izany no farariako raha ny fitahanao manaitaina mihitsy eo sahala amin'izany ihany koa no fanaintainako tamin'ilay orana andozanao ahy iny raha ray izany ry Andriamanitro mikorina sy mitete amin'ny fiainy inona reny ataoko raso ohatra ny takatro ihany izany tady mamatitra ny tongotra izany raso aleo voako moramora raha mety
ary mandeha raha be loatra izy zany a anelingella amin'ny asa oka aloha favana ity no mosoarana mafako ny ranomasoko ny kirina avy eo am-poko dia mafanany raha miboika avy aminao izy zao hitanao ty ohatra totorana sady za koa mba atoranao ohatran'izao tamin'ny vao nahitanao e kely sisy tena voavaty dia inona reno atao hoe ny tanako nefa mbola mifatotra ty vo io fa ifity zare anakely fotsiny sisa dia vita zay laha kely ty dokotera ohatra ary maninona ianao tsy mba mitodika aty tsy te hijery ny zanako ao ngah ianao ohatra ny zanako mantsy arabaina aloha tsy maty foamanaina avitra ianao tena aleo raha mitsangana dia dakako anio zay ary ay tafatsangana tato raha ngaty fa mitetika iny anao iny elahy zany voaloha-paty tena ndraisy ny lebasy dia inona atao hoe atao veloma ny tany mino tena lasa dala mihitsy zany traumatisé lasa matahotra vehivavy be voky izy dia mirediredy fotsiny tena zava-dozange zany ny azange ony raha nisy milimetatra vitsivitsy dia nahazo ny foko ny baly so ihany akiko rehefa sitrana aloha ianao dia izay ny zava-dehibe ho ito indray izay tohany fa tohy anahoana ka aleo aloha jereko izany mandondony izany inspecteur mandrosoanareo inspecteur brigadier inspecteur io brigadier io le olon-draha tsy nakakeriny ny rady mivady andre matotoky raha ny pirofo eo ampelantananay anefa dia ianao no tena olon-ratsy so fa nisy azy fa ratsy zany dia ny vononao dokotera ratsy zany tsy mariny zany inspecteur ary tsy misy antony tokony aminoko ny rado mihitsy ange angamba mety ho nikasany anodikodina ny orinasa no anao tsy mariny zany inspecteur io brigade eo mihitsy ny tena olon-ratsy izy mihitsy ny pirofo rehetra nefa dia mamatotra anao avokoa dia tananao daholo no hita tamin'ireo fitaovana tao amin'ilay toerana nisehon'ny herisetra rehefa avy nitifitra ny soroko brigade ianao dia nanenina angamba ka saika amony tena hafa nefa mifitondranaandriamanitra tena tsisy mariny zany hoa inspecteur tena tsisy mariny mialatsiny andre matotoky fa tsy maintsy manaraka anay ianao zao tsisy marina ange zany inspecteur ny fangatahan'ny vadinao fotsiny ny endrasanay anao ho salama tsara vao nalainay any ny fitsarana ianao mahazo milaza zevitra ao tsy meloko ahy tena tsy meloko ahy iza ny mino ahy mino mba mino avy ianao tena tsy haiko tsono rotoky tena tsy haiko tsono ndao dia izay ny tantarako tia-ponja amin'ny zavatra tsy nataoko karakara vy mikoritsana makadily no mba zava-manino kesika lahadahatra makarary lamosina ny mba akodoro atoriako betroka ompa dariko mimpiano fonjany mba akolampanahitra maraina isan'andro raha mifo amin'ny torimasoko dia manantena fa anofy ihany izao fiainako izao indrisy anefa zao rehetra zao nisy anefa dia satria tsy nisy nino azy rehetra nanodidina enona imino aza ohatry misalasala ny fitantarako ary ianao mba mino avy na izany na tsy zany tafandrimandry dia many fisamany Record FM nanolotra anao teo
Nofy ratsy. Nosoratany Iary Nofy. Ary mampionona Erlanto, Nirina, Arliva, Ponina, Sinaizy no nanome aina ny tantara. mandray feo sy manatotosa Dezy. Nofy ratsy.